Anatanteraka hetsika goavana kosa ry zareo nivony ISPPS na ny Institut Supérieur des Paramédicaux et de Promotion de la Santé ho fankalazana ny faharotaona ny jorony ao anatin'ity fankalazana ny tsengeritaona ity fandaharam-potoana maro ary goavana no isan'ny arosony izy ireo. Ho ankalazaina eto Antananarivo ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina ny volana Jona ho avy izao ny faharotaona ny sekoly ISPPS na Institut Supérieur des Paramédicaux et de Promotion de la Santé. Izy araky ny nambaran'Andriamatoa Ramanahirana Gérard talen'ny sekoly ireo etika isan-karazany izay ho tanterahan'izy ireo anamariana izany tsingeritaona izany ka anisan'izany ny fotoam-pivavahana lehibe izay ho tanterahana etsy amin'ny FLM 67 hectares ny talata 3 Jona amin'ny 6 ora maraina. Eo ihany koa ny conférence lehibe izay ho tanterahan'izy ireo etsy amin'ny cercle mess Antanimora ny alarobia 4 Jona ary ny fitsangatsanganana lehibe izay ho tanterahana eny amin'ny Bato Beach Ambohimanambola ny zoma 9 Jona tontolo andro. Zana faharotaona sekoly SPPS sy fionambean'ny tanora paramédicaux Tuliara sy Tananarivo izay ataony 3-4 Jona izao eto Antananarivo zany izy io. Ny fanamariana ny hetsika moa zany dia misy zany teny fanefa hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Io hetsika io zany dia ombany fiahin'ny président du Conseil national des ordres des infirmiers et des sages-femmes de Madagascar. Ho fanamariana an'izany zany izay hetsika iraisan'ny mpianatra sy ny mpandraharaha ary ny sekoly Tuliara sy Tananarivo dia isy mifanompo-pivavahana zay atao eny amin'ny fitandremana FLM 67 hectares ny 3 Jona iarahana amin'ny feo amin'ny filazantsara. Ary izy koa zany ny conférence scientifique amin'ny 4 Jona izay atao eny amin'ny cercle mess Antanimora ny maraina ary famarana anazy dia ny fitsangatsanganana sy ny lalao ara-panatanjahantena izay atao eny amin'ny Bato Beach Ambohimanambola izay ahitana zany fifaninanana dia fialam-boly sy fiarahan'ireo tanora rotota. Santionany ihany ireo araky ny nambaran'ny tompon'andraikitra satria dia maro ireo fialam-boly sy fiaraha-mifaly izay ho tanterahana mandritra ireo andro ireo. Anisan'ny anamarika ity fotoana ity ihany koa ny fahatongavan'ireo mpianatra avy amin'ny ISPPS Toliara izay anatrika ity lanonana ity. Nambaran'ny talen'ny sekoly fa anisan'ny mampiavaka ny ISPPS ny famolavolana ireo mpianatra ay andray andraikitra sy andray anjara amin'ireo asa sosialy isan-karazany. Anisan'ny tsangabato ny faharotaonan'ity sekoly ity ny fananganan'izy ireo ny dispensaire ety Fort du Chêne